Fa isan'ireo noraisiny JICM moa ny ariva teo ny Vomera malote namsahana ny fifidianany nambaran'ny filohan'ny senitra moa fa tokony manome fotoana malagasy manome feptona ny malagasy ny JIC amin'ny famaritana ny tetiandro ny fifidianana sy amin'ny famahana ny olana ara-politika eto amintsika ihany koa. Manana ny antsoina hoe contrainte temps na voafehin'ny fotoana ny Vomera malote namsahana ny fifidianana ary tokony misy ny fametrahana feptona na date butoir ho an'ny JICM mba hamahana ny olana politika misy eto Madagasikara raha ny voalazan'ny filohan'ny senit taorian'ny fionana tamin'ireo mpanelanelana ny takariva teo amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Tsara ho fantatry ny voaka malagasy hoe manana contrainte temps zany tsika androany ary zay no lazainay taminy hoe tokony hanome malagasy izy hoe inona ny date butoir amendry zareo atsika fa izay zany tena metraka daty amin'ny zareo hoe tokony vitanareo atreto kosa ny fandaminana ny ara-politika. Mino izay fa izay tao senita fa ahita miracle ary zareo ary ho hitan'ny zareo ny solution ho an'ny malagasy ho an'ny voaka malagasy alohan'ny ialany zareo eto Madagasikara. Tsy aloha mba metsika alohan'ny 24 juillet zareo mba tokony hanome antsika hoe mba tokony iravona zay zavatra zay raha manana eritreritra mba hanao fifidianana atsika amin'ity taona ity. Nanamafy ny fehi-kevitra izay efa navoaka ny taorian'ny fionana tampony natao tany Addis Abeba ny JIC raha ny voalaza ho an'ny senit manokana dia anisan'ny nodiniana ny andinin'ny fahavalo sy ny andinin'ny fahafolo amin'izany fehi-kevitra izany. Mialohan'ny nandraisan'ny JIC ny senit moa dia niona tamin'ireo komity mpanara-maso ny fampiarana ny tondrozotra, ny filan-kevitry ny fampihavanana pirenena ary ny foloalinda izy ireo. Fa izy efa miasa zany ny idéany efa fantatsika reto izy ny consulté fa manana ny idéany izy dia reny efa nambary reny. Miasa zany ny everiko fa ny vahaolana dia zao ny finiavan'ny mpanao politika sika malagasy ihany. Zay ny tena vahaolana. Ny dikan'izay dia zao hoe mila tena manana hoe tena ditandrazana tena famahy fandresy lahatra ny gasy hoe inona ny processus tena lalakidirana ivoahana fa io raha ny processus communauté internationale efa iny idée efa. Tsy nanao ny heviny kosa ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny avy eo anivon'ny folo alinda ary nilaza fa mbola eo amin'ny JIC io ariva io.